apetraka eo am-pelantanany satria tenin'Andriamanitra no entiny eto dia mba ny fanamasiny mihitsy no ameny indray ka ampita amintsika izay tiany holazaina aminy koa sy aminao. Ndao atsika hiary vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Ry Rainay Masina tsara indrindra Jesosy tompo, mbola misaotra sy midesy manokalaza sy manome voninahitra ny anaranao raha tonga indray amin'izao fotoana izao Jesosy izay nametrahanao izaho izay tonga eto tompo hitondra ny teny masinao dia tsy mitsinona Jesosy eny ianao izay nanindry hitondra an'izao teny izao Jesosy tompo no ametrahako tanteraka izay teny rehetra tianao ambary eto Jesosy malala dia mangataka amin'ny fanahy masinao ampiteny indray aiza tao hita Jesosy ny mahizahana fa oka ianao Jesosy tompo ilay naniraka indray hitondra an'izany teninao izany no hita eto orena eto ary ny feo rehetra izay tiavy aminao Jesosy ampanjiny ny fanahy rehetra izay mpangala teny ampanjiny Jesosy tsy anankely tsy anapahefana Jesosy izaho dia tsy mitsiny izaho dia tsy mendrika nefa nitendrenao hitondra ny teninao mamindrafo amiko Jesosy raha misy ny tsy mety nataoko talohan'izao hitondrako ny teninao izao ary mamindrafo amiko mandrakariva mangataka ny hery mifanatry ianao Jesosy ary ny teny izay hozaraiko eto ane dia ho fenon'osy tao Jesosy ka hikasika indray fonay na izaho izay hitondra nareo izay hieno ka sy mifonay Jesosy anizay teny avy aminao na ho fampatehivana na ho fampaherezana na ho fananarana tompo nomenao anay eto dia ianao mihitsy nao ka hiteny oka ianao hanokatra ny vavako Jesosy ary ianao ny hanenjo ny lelako tompo ka tsy anakery eto ary tsy anapahefany eto rehetra tsy avy aminao mitenena Jesosy Kristy tompo fa mieno fonina ieno anao izay ka apetraka feno am-pelantananao ary Jesosy izao miteny izao ka amin'ny anaranao rerian'ilay tompony teny ilay mpanjaka ny mpanjaka alfa sy omega fiandohana sy ny fiafarana ianao no hanovako sy hanonoko an'izany vavaka izany misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona namonako izany vavaka izany amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika androany raha omena loha hevitra teny hoe fizahantsoetra dia asaiko mihitsy ianao anokatra amin'ny baibolinao andaotsika hiara hijery aloha atao amin'ny Exodosy toko 4:10 andininy eo manomboka amin'ny 10:10 no vakitsika dia hiara-maty an'izany tenin'Andriamanitra izany zasianao vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitanao mivaky toy izao izany teny izany ary rehefa mbiakaiko Farao dia natompony zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manidika azy dia araiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah ary hoy koa izy tamin'i Mosesy tsy misy fasana va tany Egypta nentinao fatetehana hevitra izahay nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta tsy izao va ny teny nolazainy taminao fony tany Egypta hoe aoko izay fa avelao izahay anompy ny Egyptiana fa aleony manompy ny Egyptiana toy izay ho fatetehana hevitra ary hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio fa Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina amen. Dia mbola mampian'Andriamanitra tsika ato amin'ny Jakoba toko 1 no vakitsika manaraka mamadika baiboly kely ianao dia ao amin'ny Jakoba tsika no amaky ny ten'Andriamanitra. Jakoba toko 1 andiny 2 sy 7 ihany no vakitsika dia vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ry lalahyko ataovy fifaliana avokoa raha hiara amin'ny fakapana samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahantsoetra amin'ny finoanareo dia mahatonga faharetana amen. Araka izany ten'Andriamanitra izay nivakitsika teo izany tany amin'ny Exodosy toko 10 toko 410 azafady sy ny Jakoba toko 1 dia fizahantsoetra voalohany aloha dia amin'izao andro izao dia fankalazana ilay andro mpanavotana izay nanavotana Jesosy Kristy asianao nanavotany amin'izao tontolo izao novindeny za asianao fontsika mbola mpanota raha mamaky tsara ny tantara
ao amin'ny Exodus tsika 17 tao dia ny amin'ny 17 dia manambara ny Paska izay nentin'Andriamanitra namonjena ny zanak'Israely nanafana azy teo ampelantanan'ny Eziptianina tamin'izany fotoana. Ary Paska io dia natokana ho an'ny Israely ihany. Izany nefa dia tandindron'i Jesosy Kristy Tompo, ilay tompontsika izay namonjy antsika ho an'izao tontolo izao satria tsy an'ny Jiosy rehetra intsony ny famonjena fa noho Jesosy Kristy Tompo dia lasa Paska amin'izao tontolo izao. Ny Paska dia Jesosy Kristy Tompo izany namonjy antsika nanolotra ny ainy na fanavotana sy anao nandatsaka andrany isanandro dia tsarotsika foana hoe maty antsika Jesosy Kristy fa ilay Paska izay ankalazaina amin'ity andro amin'izao vaninandro izao dia ilay fety tahaka ny hoe zasy anao anniversaire antsika izao dia ifetitsika fisanandro kosa nefa tsika dia misaotra an'Andriamanitra foana satria noho izy no mbola mahavelona antsika fa ny andro iray dia hoe fety fahatsiarovana izany ilay namonoana an'i Jesosy ilay nazahoantsika kristianina rehetra famonjena satria Tompo Jesosy Kristy no maty Paska ho antsika fony mbola mpanota isika amin'ny Korintiana 1:5 no milaza an'izay teny izay fony mbola mpanota ao amin'ny Romana 7:10 fony mbola mpanota tsika dia maty hamonjy antsika Kristy ary mbola noho izany famonjena izany dia efa miaina rehefa nandehan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika itsika dia isan'ilay voavonjy na ireo izay mbola tsy nandray azy ary dia voavonjy satria ho an'izao tontolo izao nanombola ny aina. Eto dia hitantsika fa afaka tamin'izany hoe fanandevozana izany ny zanak'Israely afaka tao ambany ziogan'ny Eziptianina izy tao ambany ziogan'ny Farao izay nasoron'Andriamanitra nasoron'ny Jesosy Kristy teo anatrehan'izany hoe Egiptianina izany izy rehefa niaritra fahorinana nandritran'ny taona maro dia nesorony nafana toy izany koa zasy anao tao anatin'ny fahotana isika tao anatin'ny tsy fahalalana isika nandeha tamin'ny fanaon'izao tontolo izao tsika no maty hamonjy antsika Jesosy Kristy ary izany fahafatesana izany dia nafahantsika tao anatin'izany fahotana izany. Tena hoe sambatra zasy ianao izay voafidy niala tany amin'izao tontolo izao nahalala fa Jesosy Kristy ilay mpamonjy ka tonga amin'izao toeram-pahasoavana izao sarobidy ny toerana izay ananantsika ary aiza tao tsimitsiny aiza tsimitsiniavina ilay famonjen-dehibe izay natotaon'ny Tompo antsika fa tsarovy mandrakariva fa ny ainy natolo ny masonanao izy ary Andriamanitra ilay Tompo ny zavatra rehetra ilay mpanjaka izay any an-danitra ny seza fiandrianana nilaza ny seza fiandrianana midiny izy ety atany noho izaho noho ianao ary novonjeny zasy ianao ho afaka tamin'izany fahadalana izany afaka tamin'izany tsy fahalalana izany afaka tao anatin'ny fahotana kanefa eo amin'izao fanomponan Jesosy izao dia misy foana ny fizan-toetra fakapanahy izay tsy maintsy mahazo ny kristianina izany indrindra amin'izao vaninandro farany izao izay ihavian'ny tompontsika eny amin'ny raolanitra indray ary hitantsika ny zanak'Israely teto fa rehefa afaka tamin'izany fanandevozana izany izy ireo dia mizahan'Andriamanitra toetra izy netiny teny amin'ny ranomasina ny lalana hitondrana azy na dia misy lalana hafa ahafahany hitondrana ny zanak'Israely dia miteny mihitsy Jehova hoe tamin'ny Mosesy hoe lazao amin'ny zanak'Israely izay eny amin'ny 1 tsika mahita an'izay andeha any amin'ny ranomasina hitoby eo amoron'ny ranomasina fa eo izy no anehoako ny voninahitra fa anamafomfony Farao hanenjika anareo indray dia ho hitanareo ny famonjena izay ho ataoko aminareo. Izany hoe nafahana aloha zanak'Israely tao anatin'ny fahotana ary mbola noentina indray izy teo amin'ny moron'ny ranomasina mena izay fantatsika fa ranomasina mena izany tsisy lalana andehanana izany fa ranomasina mamefy eo ho aiza ary ny olona ary hitantsika fa nataon'Andriamanitra ary Andriamanitra mihitsy no nanamafofony Farao hanenjika ny zanak'Israely toy izany zasy ianao raha nadahy malala raha vavy malala izay efa ho amin'ny Tompo itsika izay efa nanaiky an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy ny fiainantsika dia misy ady tsy maintsy aty atsika misy fizan-toetra tsy maintsy miantso amintsika efa azontsika amin'ny famonjena efa maty Jesosy Kristy ho atsika fa ilay fizan-toetra fakapanahy izay hoentin'ny fahavalo
hitantsika eto fa Jehovah mihitsy no nanamafy ny fon'ny fahavalony zanak'Israely dia Farao zany. Izany hoe ny fizahantretra sy ny fakapanahy zany avy amin'Andriamanitra, misy fizahantretra avy amin'Andriamanitra, ny fakapanahy kosa avy amin'ny devoly. Satria ny devoly ilay makafanahy irahan'Andriamanitra izy akafanahy amin'ny olona. Amin'ny fizahantretra nefany rehefa maharitra amin'izany fizahantretra zany tsika dia sambatra. Hitany eo amin'ny Jakoba ambanimbany eo miteny izany teny izany eo amin'ny 12 sambatra ozy izay olona maharitra fakapanahy. Fa rehefa voazaham-toetra izy dia handray ny satroboninahitra ny fiainana izay nolazain'ny Tompo nomena izay tia azy. Izany hoe raha maharitra ny fizaham-toetra io zasy ianao, raha maharitra ny fakapanahy io zasy ianao dia handray ny satroboninahitra ny fiainana izay efa nomany Jesosy Kristy nomena izay tia azy rehetra. Mety maro inona ny ranomasina mena eo aminao, inona ny olana mety misy amin'ny fiainanao amin'izao fanompona izao, indrindra amin'izao fiainana sarotra izao. Satria izao indrindra ilay nitenen'ny Tompo hoe any aoriana any izy dia hisy andro mahaory, ary tsy maintsy miantso amintsika rehetra izany ny zanak'Andriamanitra azy. Fizahantretra mety mamay izany, mety tsika miasa nandritra amin'ny taona maro, mety mbola misy zavatra tsy azontsika teo amin'ny fiainantsika satria mbola izay aloha ny sitrapon'ny Tompo amintsika. Mety hoe fizahantretra ataon'Andriamanitra aminao io. Misy ny olona rehefa ao anatin'izay fizahantretra izay, arak'ilay vakintsika teo amin'ny Exodus 4:10 teo, fa rehefa tamy amin'izay ny Eziptianina anenjika ny zanak'Israely dia niororo ny zanak'Israely, nanamelitena ny zanak'Israely, nanameloka ny Mosesy ny zanak'Israely. Hoe nanino izay no entinao aty ho faty aty, ty efa niteny vety efa velo ihany izay ho faty any Ezipta. Dia misy atao izany koa tsika kristianina amin'izao fanomponan'i Jesosy izao. Adisitsika ilay famonjena izay namonjeny atsika teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny olantsika no jerentsika. Na aretina io, na mety tsy manambady ianao, na mety tsy manambola ianao, mety tsy manana fitafiana, mety tsy manan-kohanina, efa manompo an'i Jesosy ihany. Mety momby ianao tsy miteraka, efa manompo an'i Jesosy ihany. Eo amin'izay ianao mety heritreritra hoe fa naninona azy, raha Andriamanitra tsy miaraka amiko, fa angamba za tsy efa nandrain'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamondro ny fiainako, fa dia miaraka amin'ny Jesosy dia fiadanana araka ny teny hoe fiadanako no meko anao, fiadanako ny avelako anareo. Dia eo amin'izay tsika dia mety amin'ny metsiny an'Andriamanitra. Misy ary ny olona tsy mahazaka an'izany fizahantretra izany dia miala, satria ny zavatra ataony lehibe eo amin'ny fiainany dia ny zavatra misy izany hoe zavatra iainany ny ara-maha-olombelona, fa tsy mijery izy an'ilay famonjena izay nataony Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho azy ho anao. Ka anio ny Tompo dia mbola mampatsiahy antsika foana hoe aiza kivy raha miantso aminao ny fizahantretra mahamay na fakapanahy izay atsiko ny fahavalo, fa miadiny miady tsara ny finoana, tsy tazony izay anananao. Ary nonina mety misy amin'ny fiainanao na aretina io, nonina izay efa nitany saiko teo na olana, indraindray ianao rehefa mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamondro ny fiainanao, fianakavianao mihitsy no mitsangana ho fahavalonao, ny ankohonanao mihitsy no mitsangana ho fahavalonao, oesioesy teny, rabirabo no mahazo anao, satria ianao nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamondro ny fiainanao. Ataony olona tsinitsinina ianao satria efa nandray an'i Jesosy ho tompo mpamondro ny fiainanao ianao dia miova, satria ny fandraisana an'i Jesosy dia fanovana eo amin'ny fiainantsika, fanalana ny zavatra taloha ary mitondra fiainam-baovao indray, ka tsy mitovy intsony ny fiainantsika taloha sy ny ankehitriny rehefa manana an'i Jesosy. Ka noho izany dia fitaovana iray ihany koa entin'ny fahavalo izany hiadivana amintsika kristianina zanak'Andriamanitra. Satria ny olona dia mijery atsika, mety mandevitra foana tsika dia araroton'ny olona amin'izany, aiza kivy. Fa jereo Jesosy Tompo, jereo ilay famonjena, jereo ilay hazo fijaliana, ilay fiaretany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana jerena foana. Tovy eo an-dohantsika foana amin'ny famonjena izay nataon'i Jesosy, ninona mitsanga amin'ny fiainantsika, dia ilay famonjena tovy be ao anatin'ny fontsika dia andresy itsika. Fa raha isika mijery an'izao fiainana izao, mijery
dia lasa mamerina indray ilay zanak'Andriamanitra eo amin'ny hazo fijaliana. Aiza mianatra, aiza kivy, aiza ketraka na mbola mafy noho izao aza ny fiainana satria eto ambony tany dia tsisy fiainana ho mora intsony eto, tsisy fiainana hoe ho paradisa intsony eto. Fa hiasarotra ny fiainana ary vao maika hiamafy ny fiainana mety antsatsa amin'ireny mety hoe mosary azy ny tsy fisikana. Ka noho izany dia izao ny tompo dia miteny amiko sy aminao raha ho afaho anatiny izany fizahan-toetra izany ianao dia mahereza aiza miala amin'i Jesosy fa mpanjiny Jesosy tompo ilay namonjy ianao teo amin'ny hazo fijaliana. Mpanjiny ny famonjena fa raha tsy Jesosy ny namonjy antsika tsy nanana an'izao famonjena izao zasy ianao. Raha tsy maty Jesosy ihany dia napetraka ho an'ny Jiosy ihany ny famonjena. Fa noho Jesosy Kristy tompo dia manam-pahefana zasy ianao nanana anjara toerana eo